vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo tofatry ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba asy dia faly manonona ny fiadanany tompo atsika rehetra tompoko ato anatin'ity tokantrano zay manaraka anay amin'izao fotoana izao izay foana dia faly manonona ny fiadanany tompo atsika rehetra tompoko ato anatin'ity tokantrano zay manaraka anay amin'izao fotoana izao izay foana moa matetika ny fiarabana zay ataotsika eto hoe fiadanany tompo ho anao tena ara-baiboly zany raha tsaronareo tsara mialohan'ny nanomboana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia nilaza izy manao hoe ny fiadanako zay no avelako anareo ny fiadanako no omeko anareo zany hoe sady nomeny le fiadana no navelany teto ambon'ny tany fa tsy nentiny samyrery tany amin'ny seza fiandrianany tany izany iresakitsika androany aloha hevitra lehibe sy goavana mahakasika ny atao hoe fiaina tokantrano sy ny tontolo ny fanambadiana iresaka atsika mahakasika an'izay fanambadiana sy ny tontolo ny tokantrano zay mialohan'ny zavatra rehetra nefa ny dia manasanao aloha zany no tenako hiaraka iombom-bavaka amiko amin'ity fotoana anio ity vavaka tsika tompoko ry tompo Andriamanitra raiky tsara indrindra zay any an-danitra misaotra anao satria mba nomenao anjara indray eto amin'ity micro ity araka ny iraka zay nampanaovinao manao hoe mandehana mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra marina fa iresaka mahakasika ny atao hoe fiaina tokantrano sy ny tontolo ny fanambadiana androany kanefa ny ao ambadika rehetra rehetra zany moa tompo rehefa misy afatra tianao ampitaina misy message zay tianao ho partagena amin'ny olona dia famonjena avokoa ny ao ambadika reny rehetra ireny za manokana dia mivavaka Andriamanitra tompo amin'izao fotoana izao ho an'ireo olona zay matsiaro hoe maratra ny fony vokatry ny tontolo ny resaka fitiavana io dia tena misy tratrana ratra-po sy alahelo lalina ao anaty ao mifona ho an'ny olona eo tompo ary mangataka famindra-po mangataka fanafana avy aminao mba hanasitranana ho azy mba hamonjen'Andriamanitra azy mba hanafana azy za mandidy ny asany devoly za mandidy ny herin'ny maizina amin'ny anara-maheran'i Jesosy amin'ny anara-maheran'i Jesosy amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy tompo misy lehilahy sy vehivavy tompo ao tena hoe miainao anatina ditra ny vadiny ao anatina fisavorotahana mihitsy izy mivady amin'izao fotoana izao za manokana dia mangataka Andriamanitra mba hanafana ny asana devoly zay mampahory ny asany maizina zay mampijaly ny heran'ny satana zay mitsiky ny tokantrano reto olonreto manapotika ny asany manapotika ny fidiram-bolany manapotika ny ara-pitiavany amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy amin'ny anara-maheran'i Jesosy ireo zay mitady hamoy fo ireo tratrana karazana fahadisopana tena lalina dia mitady hamoy fo ianao no hanasitrana ny fony Jesosy ianao no hanasitrana ny fony Jesosy ianao no hanasitrana ny fony Jesosy ianao no hanasitrana ny fony Andriamanitra amin'ity fotoana io ity amin'ny anaran'i Jesosy ta io manokana tompo ny teny ny fampianarana zay hoentiny eto amin'ity fotoana io ity ny fanahinao masina irery ihany no an'olon-tsaina sy ampianatra amin'ny fahamarinana izay hotoriana eto androany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ilako tompoko dia mialohany amakiko ny andalateny dia misy fanetanana kely tiako zaraina aminao ny manomboka ny asabotsy voalohany amin'ity volana marsa ity mandritra ny volana marsa ray manontolo dia isy fampianarana lehibe mahakasika ny atao hoe tontolo ny ara-pitiavana sy ny resaka fiaina tokantrano ny fomba fitondrana tokantrano inona atao hoe tokantrano voavonjy inona ny tokony ataonao raha mbola tsy voavonjy ny vadinao olona manao ahoana ny tokony olona ampakarona hovaliana eto daholo zany rehetrarehetra izany rovina ny olona anankiray ny tokony hanambady ato anatin'ity fampianarana ity dio voavaly daholo zany rehetrarehetra zany
raha toko eo ambavahoana ny atao hoe menasina divorce amin'ny tokantranonao, inona ny fitsaboana tokony atao, toizana ve le divorce sa mbola misy fitsaboana azo atao. Arao ty fandarany ty mandritra ny ray volana, ary indrindrandrindra ny fotoana lehibe ny culte zay atao isaky ny sabata na ny sabotsy izay ataontsika eto amin'ny temple de la foi eto bypass eto Jerusalem Ankaraobato, ary eto amin'ny lay trois frères eto Andrefanambohijanahary. De miresaka mahakasika an'izay tontolon'ny fiainam-pitiavana sy ny fanambadiana izay tsika rehetrarehetra. Itsika raha teo ihany koa moa zany dia efa tsy ho ela dia ankalazan'ny fotoanan'ny Pasika raha sitrapon'Andriamanitra de ny alahady fa 24 ny volana marsa no manomboka ny andro firavoravona lehibe ny Pasika amin'ity taona 2024 ety de ampidiritsika eny antsefatsefaneny ihany zay fampianarana mahakasika ny famonjena nataon'ny tompo izay satria miresaka momba ny Pasika isika. Maka andala tentsika ary ao amin'ny bokin'ny Genesis toko voalohany. Genesis toko voalohany eo amin'ny 2:20 manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehitsika arako izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra zay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrika Andriamanitra no namoronany azy, lasy vavy no namoronany azy. Ary Andriamanitra nitsodro anazy hoe maroa afara sy miabetsa ary mameno ny tany ka mampanompo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra zay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Vakitsika ao amin'ny Genesis toko 2 ny 2:20 sy 2:20. Genesis toko 2 ny 2:20 sy 2:20 zany eo ambadika kely ihany zany. De nomeny raha lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mba amin'ny biby dia rehetra nefa tsy hita zay vady saza ho an-draha lehilahy. Ary Jehovah Andriamanitra nasondria tory an-draha lehilahy ka de natory izy, dia naka ny taolantezany anankiray izy ka nakombiny nofo solony. Toizantsika ny vaky teny. Ary ny taolantezana izay nalainy Jehovah Andriamanitra tamin'ny raha lehilahy dia nataony hoe vehivavy ka nentiny tamin'ny raha lehilahy. Ary hoy raha lehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ary noho zany ny lehilahy dia andao ny ray sy ny reniny ka ikambana amin'ny vadiny dia ho nofo ray ihany izy ireo. Zay andalatsoratra masina zay ry havana no hitondrantsika anoko afana nyty fandarana mahakasika ny tontolo ny fanambadiana sy ny ara-pitiavana ity. Raha ohatra ka fitinytsiko kely aminao aloha zany ny tantara de tamin'ny fotoana zay namoronan'Andriamanitra n'izao tontolo zao de teo ny présence an'Andriamanitra ray teo Jesosy Kristy tompo zay ambarantsika foana hoe ny teny jaona toko voalohany andininy voalohany sy manaraka hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny de atao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra. Iza moa io teny io? Jesosy io teny io. Ary ny fanahin'Andriamanitra de nanomba tambony lalina, zany hoe teo Andriamanitra ray sy zanaka sy ny fanamasina. Amin'ny dikateny fototra zay nandikana ny baiboly dia rehefa miresaka famoronana hoe Andriamanitra mpamorona de tsy milaza olona tokana hoe singulier fa milaza pluriel avy amin'ny teny ohatra hoe ny Dieu Elohim de milaza olona maromaro midika zay Elohim zay. Iza moa zany? Andriamanitra ray, Jesosy Kristy tompo ary ny fanahy masina. Ka raha nisy zany ny création an'izao tontolo zao de io Andriamanitra ray sy Jesosy tompo ary ny fanahy masina
de tao anatiny zany famoronana n'izao tontolo zao a izany raha rehefa vita izao zavaboarin'Andriamanitra rehetrarehetra zao a vita ny tany ny lanitra ny maizina ny mazava ny complet daholo ny zavatra rehetra teto ambonin'ny tany na ny volamena na ny vatsoto ambonin'ny tany na ny azan'ny rano na ny biby fihinana na ny tsy fihinana na ny vorona na ny varina ambolena zany hoe tena feno zany teto ambonin'ny tany teto de ozy izy Andriamanitra manao hoe jereo tsara anie le volazan'ny ten'Andriamanitra hoe ary Andriamanitra de nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary aoko izy hanjaka amin'ny azan'ny rano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra zay mandady namikisaka zany hoe rehefa namorona ny olombelona zany Andriamanitra de mbola teo foana ihany koa nidikan'le hoe isika de milaza persona maromaro ao zany Andriamanitra ray Jesosy ary ny fanahy masina inona moa tiako resahana tamin'ny namoronana Andriamanitra izao tontolo zao indrindrandrindra fa ny olombelona dia tsy zavatra noforonona tamin'ny kisendrasendra tsy zavatra nisy tamin'ny karazana ohatrany hoe hazara zany hoe sendra nisy raha namorona ny olombelona zany Andriamanitra de tsy sendra nisy na hoe sendra tao ambavany na hoe inona ny zavatra tokony mbola tao ka tsy ampy fa efa planin'Andriamanitra mihitsy ny namoronana ny olombelona ary zany na tonga le hoe andao isika morona tahaka ny olona tahaka ny endritsika zany hoe tena nisy fionambean'ireo manam-pahefana rehetrarehetra tao an-danitra tao mihitsy zany no ny vory no nanao latabatra boribory mihitsy raha izay ny azoko anambarana azy a milohan'ny amoronana antsika olombelona ary ao anatin'izany zasy ianao na lahy ianao na vavy zany hoe tena tsy zavatra nataoko totoa mihitsy zany a no namoronana ny olombelona zany anie raha lasa anambavy malala no mahatonga le hoe tsy tsara ny manisy ratsy olona tsy tsara ny zany hoe mandatsa raha olona zany tsy tsara zany manozona olona zany tsy tsara zany hoe mandratra olona amin'ny ankolaka na mivantana ny antony de zao Andriamanitra mihitsy no namorona iny olona iny nampisy aniny olona iny ny andiny fito amby roapolo ny Genesis io de ambaran'ny baiboly manao hoe ary Andriamanitra ozy nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrika Andriamanitra no namoronany azy lahy sy vavy ary rehefa voaforon'Andriamanitra ny olombelona de inona ny zavatra antranga ozy nareo notsofin'Andriamanitra rano notsofin'Andriamanitra rano ny amin'ny fandikatsika teny mahazatra moa ny dikany hoe bénédiction égale fitahina zay foana mahazaratsika raha vao miresaka tsika zany hoe esprit de bénédiction de tsisy teny mihitsy hoe esprit antsodrano zany fa tonga de hoe fanahy ny fanambinana fanahy ny fitahina fa ny bénédiction a de manambara ihany ko hoe tsodrano ary zay raha ny tena mahalaza azy mihitsy ka rehefa vita ny olombelona de nomena Andriamanitra zay bénédiction zay zany no tsofin'Andriamanitra rano maro fara miabetsa ary mamenono tany ary manjakaozy ary mampanompo azy zany hoe sady nataon'Andriamanitra ho tompo ny zavatra rehetra ny olombelona nataon'Andriamanitra ho mpanjaka ny zavatra rehetra ny olombelona ary nataon'Andriamanitra ho mpanapaka ny zavatra rehetra ny olombelona zay noforoniny tany am-piandohana rehefa notahin'Andriamanitra rehefa notsofin'Andriamanitra rano tamin'io moa zany de mbola iadamarery ny olombelona zay teo fa rehefa taty aoriana kely de nandinika Andriamanitra nijery izy tao ny saedena de naheno ohatrany nafantatra iny misy zavatra ohatrany banga izany a ohatra misy zavatra tsy tomombana tsara izany a de iadama moa nasainy nandehandeha teny a de nomeny Adama anarana daholo ny biby fiompy rehetrarehetra ny anarana hoe voay zany de amin'ny Adama ny anarana hoe
reny alika reny de avy amin'ny adama, ny lion de avy amin'ny adama, ny tigre de avy amin'ny adama, ny orsa de anarana avy amin'ny adama daholo reny, ny saka de avy amin'ny adama, ny gorille de avy amin'ny adama, ny maki reny de avy amin'ny adama daholo ny anarana rehetrarehetra reny, ny trondro, tilapia, ny inavy reo tilapia, trondro gasy, raha vao miteresaka trondro gasy de adama namorona anarana hoe trondro gasy io zany, pirina de adama daholo nanao an'izany anarana zany, na amin'ny anarana teny frantsay na teny anglisy na teny arabo na teny gasy de hoe pirina de tsy tsika namorona an'izany zany fa i adama. Zao anefa tsy nahita vady tamin'ireo biby na vorona zay nomeny anaran'ireo izy. Ozy izy la Genesis 2:20 de ina volazany amin'ny baiboly, ary Jehovah Andriamanitra ozy nasondria tory any raha lehilahy ka de natory izy de naka ny taolany tezany anankiray izy ka nanakombona nofo solony ary nitola tezana zay nalainy Jehovah Andriamanitra tamin'ny raha lehilahy de nataony hoe vehivavy ka nentiny tany amin'ny raha lehilahy. Mariana tsara zany, mariana tsara fa rehefa nitady vady Adama de tsy nahita. Eo zany de misy teboka anankiray zany hoe ny vady raha ny tena marina zany azo atao no mitondra mambavaka azy, azo atao no mivavaka hoe meo vady tsy fahotana zany, fa hoe ndeha ho any amin'ny firenena anankiray ianao ino nalianano hitady vady, na ndeha ho any amin'ny province anankiray ianao hoe ohatrany tsy mahita vady mihitsy ahy tao Tananarivo fa ndeha ho any Majunga hitady vady, de tsy zay ny atao anatin'ny soratra masina, fa ny tato anatin'ny soratra masina rehefa la niaiky Adama tsy nahita mihitsy zany hoe niezaka nitady ho anazy fa tsy nahita. De inona ny zavatra antraka ozy nareo natory napatoriana le torimaso eto misy heviny be tsy torimaso tsotra, tsy torimaso vokatry ny akamona, fa torimaso no nandraisana fitahina manokana, nandraisana vision, nandraisana fahasoavana manokana, satria tao anatin'ny torimaso no nisy ehony Eva, torimaso ny Adama no nazahoany vady, ary tao anatin'izay torimaso zay Andriamanitra nanao zavatra, satria reraka no mitady vady Adama de tsy nahita tsony de hoe ozy ny tompo manao hoe matory anaovako azy, de ary avana malala ao amin'ny tompo ilay vady ny tedaviny Adama tsy lavitra fa teo manodidina azy teo ihany, raha ny marina de tao aminy mihitsy aza le izy. Inona tiako ampitainao anatin'izy hoe ndrandray ianao mety hoe reraka mitady vady rahalahy vehivavy, rahalahy ranabavy, de fa ny marina tsy lavitra io fa eo amin'ny manodidina anao eo ihany, eo amin'ny manodidina eo ihany. Ozy ny baiboly hoe tola tehezana tao amin'ny Adama no nalain'Andriamanitra. Raha dikako teny malalaka zany teny zany de hoe ilay efa nararary any Adama de efa nifakazatra taminy, io ihany no lasa vadiny tao, de nalain'Andriamanitra lay taola tehezana. Mariana tsara ry havana, mariana tsara. Za manokana moa zany tsy nianatra makasika ny siansa tany am-pianarana, fa ny zavatra mba nianarako de resaka comptabilité, resaka matematika sy zavatra ohatran'izany, fa tsy de mba nianatra loatra ny siansa teo amin'ny classe 3e nianatra ny momba ny resaka siansa zany, de tsy de maraka loatra n'izy io. Ka zay ny tsy afantarako hoe firy marina moa zany nisan'ny taola tehezan'ny olombelona, tsy fantatro mazava nisan'ny taola tehezana, fa mety maromaro ihany eo anatin'ny tova ao anatintsika ao, fa rehefa naka ny taola tehezana i Andriamanitra de tokana ny taola tehezana nalaina, tokana. Ary io lay taola tehezana tokana io de tsy nataony karazana olona maromaro, fa nataony hoe vehivavy tokana ihany koa, de io natolony any Adama hoe io ny vadiny se i taola tehezana io. Zay foana ny tsara mariana hoe na de Andriamanitra namorona ny olona tany am-piandohana
namorona ny fanambadiana dia tsy nampianatra ny olona ho sahirana izy hitadivady fa teo akaiky teo ihany ary Adama tsy tola tezana be dia be no nalaina tao amin'ny Adama fa tokana anankiray irery ihany anankiray ireny ihany ny antony dia zao raha vao mihoatra ny anankiray tola tezana io dia miteraka tsy fahasalamana ara-tsaina zany mahatonga ny lehilahy na ny vehivavy ohatrany miady tsaina be tsy manana fiadanana na manam-bola aza tsy manana fitsarana inona ny antony mihoatra ny ray le taola tezana zany mahatonga n'lay hoe mahatonga ny olona ohatra mitady amoy fo maninona moa ny olona riavana indrindrandrindra ny tanora ary tamin'iny taona 2023 iny raha nanao fanamariantsika de presque ray mpianakaviana lehilahy daholo namono tena miantona eny ambony hazo mamono tena ao an-trano de gaga ianao hoe fa maninona ry zalany mamono tena tsotra ny antony na mihoatra ny taola tezana ray ny olona velominy na lay vehivavy ihany koa lasa le taola tezana anankiray zany lasa nitetetehana maromaro de lasa be debe le vehivavy lasa nampirafy de miteraka famoiza-po ho an'ny lehilahy miteraka famoiza-po ho an'ny vehivavy ka raha tiana irindra ara-dalàna zany ny fiarahamonina de hoe lay Andriamanitra mihitsy no manolotra azy ary zareo tsara fa rehefa namorona tokantrano Andriamanitra na namorona fanambadiana de io no anisan'ny nomen'Andriamanitra voninahitra lehibe indrindra tsy mitsodrany loatra ny biby fiompo izy na ny biby dia na ny zavatra noforon'ny mialoha fa rehefa niorona ny tokantrano niorona ny fanambadiana lasy vavy de no tsofin'Andriamanitra rano am'izay hitanareo am'izany fa ny tokantrano azon'Andriamanitra tsofina rano zany de reo tokantrano mirindra araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra zay novakitsika teo raha tanora ianao mbola ao anatin'ny atao hoe mpitovo de za zany teny amintsika oza hoe tena programman'Andriamanitra mihitsy hitany zany Adama hoe tena irery i Adama noforon'Andriamanitra io ane tsy hoe tamin'izy heri-taona na 2 taona na 3 taona na 10 taona no miteneny hoe tsara raha tsy tsara raha irery raha lehilahy fa hitan'Andriamanitra fa nanomboka talorany alehibe itsy izy tany amin'ny 13 taona na 12 taona na 12 taona io fa nanomboka lehibe Adama de na Andriamanitra am'izay reky sy lahatra ohatrany tsy tsara raha irery Adama andao anaovantsika vady io fa tena tsy tsara de rasaina nitady Adama fa tsy nahita de avy eo notororanaN'Andriamanitra am'izay satria fantatr'Andriamanitra koa hoe mila vady mihitsy Adama ny olona anankiray mantsy ry havana rehefa hoe atolotr'Andriamanitra le vady de misy faniriana ao anatiny za tsy miteny fitsiritana na filana samy hafa zany tsy fitsiritana lehilahy na fitsiritana vehivavy na filany nofo na filany maso fa faniriana hoe efa fotoana kosa tokony andehanako anambady am'izay ary hitan'Andriamanitra zay faniriana tao amin'ny Adama zay hoe efa tokony fotoana ny fanambadiana zao de mitady Adama fa tsy nahita voay ny hitany tsy mety gorilla ny hitany tsy mety liona ny hitany tonga de manakitra be saka kely loatra tsy nahita mihitsy de ozy Andriamanitra manao hoe tsy mety zany ty lehilahy mitady vady eraky ny anina rehetrarehetra ty fa aleo zany anolotra azy hitanao rahalahy ho anao reraky ny mitady vady mivezivezy mijery makatsy ny masonao makary ny masonao io ny zany mahatonga an'le olona disy fanantenana teoriana satria mitady vady mpanakarena izy le ohatra hoe mialatsiny resaka an'ty ohatra hoe le lehilahy 420 taona de mitady vehivavy izy 17 taona i vehivavy 17 taona io manana trano 3 manana sprinter 7 manam-bola be le raha matoa efa miteraka anaky 3 de zao mahita tovolahy 420 taona izy de le tovolahy 420 taona roboka avy eo de rehefa tafiditra ao
tsy tena le fitiavana hafandray matsy raha hoe tena fitiavana no mibaiko zavatra hafa zay mety isy zay a fa raha tena fitiavana tsy manino fa mijery an'le arena izy zany hoe te anambady an'io satria efa lehibe io de raha maty eo rindrina kely io de zany mpandova rehetrarehetra za koa am'izay tsy de miasa mafy loatra tsy miasa mafy loatra de zay zavatra zay nefany a raha vo ianao no mitady an'izay hoe hitady vehivavy mpanam-bola de jereo tsara ny namoronan'andriamanitra tokantrano fa tsy zay mihitsy raha vo nanao an'izay adama tsy nahita fiany tao anatin'le tokantrano fa andriamanitra nanolotra an'le izy de toy zany koa ny zatovavy zany hoe andriamanitra mihitsy koa nanolotra ny adama ho any eva ary zany mahatonga ny baiboly miteny manao hoe nofiray izy roroa nofiray izy roroa natolotra andriamanitra ho an'ny eva i adama ndrana koa matsika vehivavy ohatra zao am'izao no ry havana misy an'ity le hoe réseaux sociaux ny tiktok maro isan-karazany ity a dia miala tsiny miala fondro miala salofito ao raha maresaka an'ty zavatra ty de misy karazana vehivavy tovavy kely be dehibe mampiseho ny sariny any anatin'ireny tambajota sociaux reny dia asehoany ao ny endriny de manamboatra volo isan'andro de amboariny isan'andro ny volo maso de hovaovaina ny fipetrak'io le jupo na ray atao jupe lava de nyray atao jupe lava de tatahana kely de amody aseho kely aseho ilany kely fotsiny le vatape io mba misy sao de mba misy vazaha mba mijerijery na mba misy comoriana na de mba misy nigériana na mba misy karana mba mahita de aseho amina Facebook de asaka le fiainana koa moa zany a somary mazamazana kely ny fiainana eto Madagasikara ohatrany hoe tsy de manam-bola ny ankamaroan'ny olona am'izao fotoana zao de mitady lalana mihitsy ahoana ny fomba ivoahana ny ivelany de tsy olana io na manambady vazaha antitra be azy ka na 19 ans le tanora de manambady vazaha 27 taona de tsy olana mihitsy zay jereo tsara nefa jereo tsara tsy zany mihitsy ny atao anatin'ny soratra masina ny atao hoe vady sahaza ry havana ny vady sahaza de mba mitovitovy ny taona an'le lalahy sy vehivavy zay ny atao hoe vady sahaza fa tsy ny ray 27 taona de ny ray 20 taona de ifampitantany eny an-dalana nareo roa de sady merikerika de hoe aty ny maso jereo zay fa nahazo vazaha nefa vazaha efa miketrona be vazaha efa antitra be mialatsiny ho atsika zay manambady vazaha fa tsy ny vazaha rehetra akory no ratsy fa le mampianatra zany an'le hoe vady sahaza vady nomen'andriamanitra ny vehivavy de tahaka ny adama zay nomen'andriamanitra ny eva ary tahaka ny eva zay nomen'andriamanitra ny adama mino fa mazava aminao tsara ny zavatra tiana pitaina ao anatin'izay fampianaran'izay zany hoe raha anambady ny olona anankiray de tena sitrapon'andriamanitra mihitsy ny tahinana zany atao hoe tokantrano zany ary mbola averiko amintsika fa ny taona tehezana zay nalain'andriamanitra tao amin'ny adama anankiray ihany raha lasy anabavy a tena andriamanitra de tena tsy tia sady makahala marikoriko an'andriamanitra zany hoe fampirafesana zany me misy lehilahy anankiray na vehivavy anankiray manambady ianao de mampirafy ny lalàna ny baiboly zany a namoronan'andriamanitra n'izao tontolo zao na inona tsodro zany nyvoaka ny vavan'andriamanitra zavatra anankiray ny mamotsitra nylay tsodrano zany hoe mahatonga an'ilay tsodrano tsy anan-kery de ny fanampotena zay lalàn'ny fitiavana lalàn'ny fanambadiana zay amin'ny fotoana ianao manitsakitsaka an'io de miongotra lay tsodrano de tafiditra ny ozona ndona atsika mbolo iresaka ihany mahakasika ny hojerentsika ndray hoe inona ndray natonga an'lay fiainam-pitiavana sy le tokantrano potika atao anatin'ny baiboly ihany eo amin'ny genesis ihany novakitsika masetsika mihitsy aloha zany bokyny genesis satria tao no namoronana nyty resaka fanambadiana sy resaka tokantrano ty genesis toko 7 de vakitsika eo amin'ny 9 ary Jehovahandriamanitra de nantsondraha lehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao de hoy izy nandreanao tao amin'ny sao de natahotra satria mitanjaka akadeniery de eo amin'ny 9
de ora lehilahy ny vehivavy zay nomenao ho namako izy no nanome ainy voankazo ka de nihinanao ary hoe andriamanitra tamin'ny raha vehivavy ino zanao ataonao zao de ozy hoy raha vehivavy ny mena rana no namitaka ka dia nihinana teto ry havana no nahalavon'ny tokantranon'ny olombelona voalohany ary ataoko hoe nidirany devoly tao anatin'ny fiaina tokantrano tafiditra ny devoly zany maria antsika tsara iverenako kely lay fanazavana teo alolo tsy nanan-java-mahory ny olombelona tamin'ny voalohany zay mihitsy zany ny planin'andriamanitra ry havana raha namorona ny atao hoe olona anakoro mifankatỳ izy a namorona ny tokantrano fa hojerentsika hoe inona ny andraikitry ny lehilahy de inona ny andraikitry ny vehivavy etolay zany aloha mba iresaka kely manao am'ireo le hoe ray aman-dreny efa ao anatin'ny tokantrano zao zavatra nitranga ny baiboly de milaza fa ho nofo iray ihany izy roro raha tsorona ny resaka de hoe avy am'ireo olona anakoroareo no nahazahoana taranaka avy am'ireo olona anakoroareo no niparitahany olombelona rehetra teto ambonin'ny tany any amin'ny korintianina voalohany toko faraika amby folo angamba izay miresaka momba ny tantarany fanambadiana de tena mandidy mihitsy ny apôstôly paoly hoe tsara amin'ny mpivady de tsy misara-pandrina mihitsy zay manofo ray azy anakoroa fa raha ohatra hoe lehilahy anankiray any amin'ny efitrano ambonindriana de le vehivavy anankiray amin'ny efitrano ambanindriana de zavatra tsy milamina zao zay zavatra zay fa tsy misy zavatra fafo ao ambadika zay mialatsiny am'resaka an'ity zavatra anankiray ty hoe zany tsy mahatsara loatra ny hoe tratra ny affectation ohatra le ranga de miasa any amina province anankiray de nivady aman-jana mijanony eto Antananarivo de tsisy fahamasinana tokantrano zany vanina zany hoe lay lehilahy rery no any voatandro ve ny fahamasinana na le vehivavy rery no mijanony eo amin'ilay toerana lasa dalain'ny olo-kafa izy de miteraka fampitena any amin'ilay planin'andriamanitra ary tafiditra ny fikorontanana ao anatin'ilay fanambadiana zany natonga ny fampitena voalohany sy ny fahafatesana tafiditra ao anatin'ny tokantrano satria jereo tsara raha mandinika nyty Genesis toko 7 ty tsika de hoe fananinina Eva no navelany Adama andeha irery imbetsaka no maheno ny lehilahy rehefa nampitory tena aza de miteny an'izany hoe raha mba tsisy vehivavy rangaha tena ohatr'izay na haritra mandrak'izay inona koa ary ty nidiran'ity vehivavy ty nareo vehivavy mihitsy ny tena nidiran'ny fahotana nareo vehivavy mihitsy no malemitsy azy tonga de nidirany devoly tampoka marina amin'ny ampahany fajereo tsara hoe fananinona no navelan'ny Adama nandeha rery ny vadiny ka tafaresaka tamin'ny devoly tany tompona ny rakitra voalohany zany Adama ny antony mety ny tifiriny Adama nytotondro tao i ramatoa na mety nopainy tampoka na mety ny teneny mandeha hoe mandana mandeha any ianao mitedava namanany fa tsy mila anao aleo a mety ho zany zavatra nitranga de lasy Eva nandeha tam'izany efa tsy nisy olombelona mbola nafana ny fanakalo-hevitra ny biby tsy miteny ny vorona tsy miteny ny hazo tsy miteny mena rana irery ihany no miteny satria ny devoly niditra tao anatin'ilay mena rana de nalainy devoly fanahy tao zany hoe amin'ny fotoana zany ny lehilahy anankiray tsy mandray andraikitra amin'ny vadiny tsy mandray andraikitra amin'ny ankonany na ty gidragidra foana amin'ny vadiny miada lava manao tsinotsinona ny vadiny manamaivana ny fisin'le vadiny tena hoe ianao tena tsisy fotony vehivavy tsy misy ilana azy vehivavy tena jirety ipozinao
mba lefa sokoela ny saina atsika lehilahy a fa raha tsisy ny vehivavy eo anao tsisy taranaka io no mitondra 7 volana nandao any dada sy mamany dia nafony ny dada sy mamany ny anadahany sy ny ravavany dia nanambady anao izy fitiavana ane zany rahalahy nefa tonga izy ny sasany moa vonony mangana ny tanany iny mangana ny tarehany lasa manana endrika sinokely maso zany vokatry tontondro mifetapetaka zany le hoe faravan'ny tokantrano manomboka fampiteny lay fiainam-pitiavana tsy nandray andraiky ty adama mety hoe nandraiky ty adama ihany koa mety mba nanabe mba nisy fampianarana natao hoe aza mandehandeha rery aza mitetitety tokantranon'olona aza de fotsy varavarana loatra aza mandeha makaroa mifosafosa aza de tia miresaka fiainan'olona iandraiky ty adama daolo zany fa ievany teo de naasa nandeha tandretrarehetrany ohatry zany anie ny zavatra misy am'izao hoe be dehibe ny vehivavy lasa mitetitety tokantranon'olona any de mifosa de manaratsy ny vadiny de manaratsy ny namany de manomboka tafiditra am'izay ilay devoly hanky vare ozy ny devoly de mbola miteny ohatry zany foana izy hanky vare hay ve zany nitoetra ny vadinao hay ve zany nitoetra ny ramseanao hay ve zany ny any am-piangonanareo e hay ve zany hay ve fa maninona kira sarana any tsy lasa tafiditra le devoly misy ny rakitry ny vehivavy misy manana ny andraiky ny lehilahy fa manana ndraiky tsagoavana be koa ny vehivavy de tokony manaiky tsara hoe rehefa ao anatin'ny tokantrano de mitaiza sy manabe ny ankohonany petraka matena ray mareny mpianakaviana fa tsy mandehandeha miresadresaka ohatran'ny nataony TFT fa zava-dozany ry havana ny vokatry lay nataony bebe evy niala tamin'ilay drafitra matotra zay nataon'Andriamanitra satria mbola averiko amintsika ihany fa raha namorona ny fanambadian'Andriamanitra namorona ny tokantrano Andriamanitra namorona ny fiainam-pitiavan'Andriamanitra dia anisan'ny zavatra matotra sy sarobidy teo anatrehan'Andriamanitra ny tokantrano ary tsy Andriamanitra nanimba n'ilay fiadanana atao anatin'ilay tokantrano fa ny olombelona no namovaravarana ho an'ny satana ozy ny Efesiana 4:7 aza manome fitoerana ho an'ny devoly amin'ny dikateny be dehibe ny dikateny mbany vatriko makasitra an'io de misy hoe aza manome occasion aza manome opportunité aza manome accès ho an'ny devoly aza manome fitoerana matoa ny tafika rosianina manafika ny ukrainianina matoa ny ukrainianina tsy manaky milavolefina de resaka toerana io matoa ny israelianina manafika ny palestinianina ary matoa ny palestinianina tsy mety milavolefina de resaka toerana io ary matoa ny devoly manafika mitady toerana de mbola toerana ihany koa hanimba izy rehefa potika handrava izy rehefa potika hamotika ny fiainany olona noho izany a aza manome fitoerana ho azy aza manome accès aza manome opportunité aza manome occasion ho azy amin'ny fiainanao manokana ao anatin'ny tokantranonao fa i bebe eva moa zany sokatra ho an'ny satana ny vavany dia tafiditra ny olombelona tafiditra tamin'ny olombelona ny fahotana tamin'izany fotoana zany de rehefa tafiditra tamin'ny olombelona ny fahotana dia niditra teo ny fahafatesana niditra teo daholo ny fikorontanana rehetrarehetra zany ny laina zany ny ohatra hoe misy tanora anankiray zao a iroso amin'ny fanambadiana ianao de matetika ny zavatra hidiran'ny devoly ryavana de amin'ny vava io foana rehefa misy projet anao ngeza be a indrindrandrindra hoe resaka fanambadiana zany de tsara mitandrina ianao amin'ny teny alokon'ny vavanao aza tia miresadresaka aman'olona za hanambady zao fidio zany ny namany na de ny namana mitona mibavaka entambavaka ky fa hanambady entambavaka lesy fa hanambady tena mitandrema ozy izy ato amin'ny mika toko fa 7:15 mana hoe aza matoko namana ianareo ary aza mahazo ampozy zay sakaiza mahazatra fa ambeny varavarany vavanao na de am'izay andefo mandrinao aza
na dia avy amin'ny vavanevana na tonga fahafatesana ho any Adama. Ka raha ohatra ianao miresaka amin'ny fiainam-pitiavana, miresaka tokantrano hoe iroso anatin'izany, dia aza tia miresadresaka aman'olona, aza tia mitabataba aman'olona, aza tia tia namana rehetrarehetra tia dia anambarana zany. Ny tsara voalohany anambaranao an'izany dia ny ray aman-dreninao, ny ray aman-dreninao, ohatra hoe ny reninao raha vehivavy ianao, raha menatra anao resaka amin'ny rainao, ary raha lehilahinao dia miresanao amin'ny reninao na amin'ny papanao hoe tena mba mety ve iny, mba tena ona ve tianareo hoe raha mba ino ny vinantoko, mba ino ny vinantonareo, aona ny fahitanareo azy, dia azo atao tsara anie zany, azo atao tsara. Fa raha ny namanao tonga dia ozy izy manao aza miditra amin'iny fa niaraka tamiko iny, ina ny idirany iny lolaka amin'ny velona iny, ina ny idirany iny misy aretina iny, dia potika ny anjara voatendrinao rehefa le namana mamorika, rehefa le namana nimba no izaranao an'lay zavatra. Dia araka ny teniko taminao teo hoe raha miroso anaty fanambadiana ianao, mieritreritra anambady, dia azo atao tsara. Ohatra n'izao ne le mangataka an'ilay izy somary ampianariko kely hoe tompo tonga eo amin'ny fotoana anambadiako, araka ny volazan'ny ten'Andriamanitra hoe i Adama nomena vady saza. Da isa zao tonombavaka azonao atao hoe meo a ny vady saza ny anjara voatendry tokony ho azonao atao tsara mihitsy ny mangataka hoe tompo zao ny mombamomba azy, avy any ananina izy, mpanompon'Andriamanitra, matahotra an'Andriamanitra. Mazava ho azy fa ny olona hivavaka angataka vady amin'ny tompo zany tsy angataka mihitsy manao hoe tena le mpifokarongony reny, dia reny le manao mini-jupe reny, dia le mitanjaka eny an-dalana reny, dia mampiseho tratra, mampiseho fotra, mampiseho lamosiny reny. Raha lehilahy mpanompon'Andriamanitra anao tsy zany mihitsy ny tombavaka ataonao, tsy angataka amin'Andriamanitra mihitsy ianao. Reny le mamilavo reny le miditra amin'ny enina ny amin'ny bara, dia mirava ozy amin'ny enina, dia ento aty amiko reny tompo fa za mihitsy ny anova azy. Diso zao zay vavaka anao zay, tsy de tsara zao zay, fa tonga de précision tsara mihitsy hoe mpanompon'Andriamanitra, olona matahotra an'Andriamanitra, chorale na hoe comité na groupe d'accueil na zavatra ohatran'izany zany na izy na protocole anatin'ny fiangonana, olona mba mafana fo tia vavaka, tia manompo an'Andriamanitra, olona salama, olona miteraka koa. Précision tsara raha teraka ianao dia olona miteraka. Za zany tena manoro hevitra anao an'izany dia omen'Andriamanitra anao na lehilahy anao na vehivavy zany dia mety aminao tsara zany tonombavaka zany. Zay le hoe vady saza, tena saza anao mihitsy zany no angatanao eo anatrehan'Andriamanitra, tena saza. Azonao hitarina le izy tompo olona mba niasa. Raha ohatra hoe manana niveau intellectuel ambonimbony ianao dia azonao ataony hoe tompo tsy maninona olona tsy de nianatra loatra, na azonao précisenao koa hoe tompo olona mba mamiteny anglisy na mamiteny frantsay, mety anie zany arakaraka lay fahasoavanao anatinao sy ny zavatra mangin'Andriamanitra anao, dia amin'ny alalan'iny no angatanao. Satria ny fanambadiana tsy kilalao, ary io rehefa tafatsofoka anao tsy afaka mialo antsony mandrakizay. So de eritreritra mantsy hoe tena elako ty telo volana teoria, nga mety rehefa tafatsofoka indray mandeha tsy afaka mialo antsony. Ozy izy ny malaky atoko faharoa 520 tandremo ny fanahinao izy, ary aza mamitaka ny vadiny fatandroanao fa alako ny fisaorambady. Zany hoe lay vadiny fatandroana resany dia resaka tanora mihitsy. Raha ohatra indray ianao rehefa manambady dia raiso tsara ny toeranao. Ino hoe zavatra tsotra be ry havany, tsotra tena tsotra be io. Ianareo lehilahy tiavany vadinareo, ianareo vehivavy manekeny vadinareo, point c'est tout. Tsotra be io. Tsika lehilahy zany mila mitia ny vaditsika fotsiny. Inona le fitiavana tsy hoe manao bijou. Ndray ataoko bijou ianao dia lela de lafiny eo ny lelany, tsy zany anie le fitiavany. Mahay milelaka an'iny dolidoly. Fa misy me tsara vela tsy mody mileladelaka nefany tsy tia ny vadiny akory. Ary ambadika ary mampirafy, ary ambadika ary miteny ratsy, ary ambadika ary manozona, ary ambadika ary tena oe. Fa ny fitiavana de zao mamelona tsara ny ankonanao ianao, manome fahasambaranao an'ireo ankonana kelinao reo anao.
mitaizan'ireo ankonanao reo anao mampianatra ianao mitona an'ireo anompo an'andriamanitra atahotra an'andriamanitra tahaka ny Abrahama zay niala tany Mesopotamia de nakany amin'ny tany Kanana noho ny feo an'andriamanitra de nikolokolo ny ankonany fa tsy le hoe mifanoroka fotsiny iny azo atao iny zany karazana an'y Olivera fotsiny iny ety ivelany le fampitatana sy le mifanoroka mba ho hitan'ny olona mifankaty fa tsy de tena iny loatra ny tena zava-dehibe fa le hoe le andrakitsanao any amin'ny miafina ny anatin'ny tokantrano mana misentino ny aminao ve ny madamanao mba falo ny aminao ve ny madamanao mandrotsaka ranomasina ny aminao ve madamanao satria marary loatra ny ataonao satria safalo ny aminao any zany anao fitiavana sa fankalana de toy izany koa ny vehivavy ianareo vehivavy manake ny vadinareo ianao hoe karazan'le olona le ny vehivavy le mandratra vady reny foana le tsy mampite hiverina ohatrantsony mandrakizay reny le mahivava be lazamoitatana le raha miseny mirava midimy de efa tonga any atrana amin'ny nalatsaka be fa zao tony fa tonga ty atrana ty de tsy zaka ny lehilahy tsy mahazaka ny vazavazy io tsy mahazaka ny vazavazy tabataba sy le manesonesoko ely re tsy zaka ny lehilahy ny reny zay le hoe nareo vehivavy manaiky ny vadinareo ndika le hoe manaiky mitena marina am'le manaiky tsy le manao oui monsieur tsy zay tsy hoe oui monsieur misy ranampango oui monsieur ina loka oui monsieur de atoritsika oui monsieur tsy vavaka tsontsika andao oui monsieur anompo sampy oui monsieur amadika andao oui monsieur tsy zay le izy fa ny zavatra finosiny le hoe maneke de mitovy am'le an'le lahy teo any rianareo le lahy tiavany vadinareo resaka fitiavana ihany koa le izy resaka fitiavana zany matoka soratra masina amboky Kolosiana ny teny manao hoe maneke ny vadinareo arak'izay mety atao ao amin'ny tompo zany resaka fitiavana foana raha vo amin'ny tompo zany de zany ambarany soratra masina ka hotoizantsika zay fampianaran'izay manaraka fa manomboka amin'ny asabotsy ho avy zao moa zany mandritra ny volana matsara manontolatra sapon'ny tompo de manatanteraky tsika resaka mahakasika an'ity fiaina tokantrano sy ny fiainam-panambadiny ty eto amin'ny 3 frères rehefa nambohijanary eto amin'ny temple de la foi bypass aty a Jerusalem Karobato manerana trano fivavahana avao ny olo rehetra zay afaka mandray ny fampianarana zany de miresaka mahakasika an'izay mihitsy itsika mianakavy mbola ho resako aminao mahakasika ny hoe inona koa ny andraikitra ndray mpianakaviana misy ray mpianakaviana mantsiryavana de miloka fotsiny ny ataony raha de misotro fa ny marina tsy vitan'izany ty fiainany ty mahavery any amin'ny elo zany na hoe inona ny andraikitra ny vehivavy misy andraikitra ny vehivavy be dehibe koa zay mitondra fitahina ao anatin'ny tokantrano fa io raha vao tsy mirindra araka ny soratra masina na mahery mivavaka be ohatrany ahoana renao tsy tahin'Andriamanitra zany na mahery mivavaka be zany ane mahatonga le olona misy miteny manao hoe la pastera mba mivavaka ihany mba tena miantsoantso ihany mahagaga fa tsisy fiadanam-po tsy manana fitsarana tsisy nininona mihitsy fa de mivavaka angambavaka tsy ohatrany tsy vangin'Andriamanitra zany tena marina zany probleman'io ary amin'ny resaka tokantrano ary de ho alamitsika atao anatin'ity fandaran'ty fa dao hivavaka tsika aloha isaotran'ny tompo raha io misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy tao anatin'izay fotoana foy izay nafahana nampianatra ny teninao sy ny sitraponao engalezany teny zany ho vatsym-panahy ho an'ny tsararay avy tondra fiovam-penitra lehibe ao anatin'ny tokantrano reto olona ireto amin'ny anaran'i Jesosy mino Andriamanitra fa mitanora zay maniry anana tokantrano de ho alaminao zao zay mandalo problème mety maratra ny fony de hositranonao toy izany koa ny ato anatin'reto ray aman-dreny reto misy tena mifankaty sady hitan'ny masony olona ny fifankatiavana no miainan'izany mihitsy izy ao anatin'ny tokantrano de ho tazominao zany fifankatiavana zany tompo tsy azo ny devoly idirana fa misy ihany koa zara fa hoe ny ankizy sisa ny tambarana Andriamanitra ray eo ao anatin'ny fandarana dia anomboka ilamina ny fiainan'izany mpanompon'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy amen. De ho an'Andriamanitra tompoko ny voninahitra zay no azo ambara aloha tamin'ity androany ity sabotsy ho avy zao no manomboka ity seminaire ity azadinoina fa ny alady fa folo ny volana mars dia misy ihany koa fotoam-bavaka lehibe zay ho totosaitsika ao anatin'ilay voaloham-bolana dia raha ny pasika ao ariana kely eo ny tompo any hitantsika mianakavy tahin'Andriamanitra veloma tompoko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana io tofatry ahitanao ireo fijoronao vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko
vahaony nandeha fantety tsy mba asy